Arabadoko lafinatra toko vavy amtsikitsikina no iarabananao any tokatrano andry amty takariva ny alarobia ity de manasanao ihany koa anaraka mpanajana ny fampalalam-baovao amty malagasy eto fahita lavitra ma TV ny faradoboka raha zay nde ilazana azy tamin'ny fampelezan-kevitra izay notanteran'ireo candidat samy hafa na ny fidinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena na ny fifidianana solombavam-bahoaka io ihany koa ny hevitra ireo ataontsika hoe mpifidy izay anefany adidiny amin'ny zoma avy zao makasika izay fifidianana izay sy ny tontolo sosialy ireo no isany entina amitsika de manasanao araka ny fanambara teo anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany amin'ny ankapobeny androany no mifarana ireo fihetsiketsehana samy hafa ao anatin'ny fampelezan-kevitra fanetanana ny mpifidy sy ny fandresen-dahatra amin'ny fifidianana izay tanterahana amin'ny zoma avy zao na io ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa na ny fifidianana solombavam-bahoaka samy nanana ny fihetsiketsehana nentina hanotanterahana ireo candidat tamin'ity andro androany ity na ireo candidat tamin'ny fifidianana filoham-pirenena na ireo amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Naresaka ny faradoboka ho an'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa sy ny fifidianana solombavam-bahoaka. Raha ny zava-nisy teto andrenivohitra androany dia nijoro tao anatin'ny filaminana ny andro farany ho an'ny fampelezan-kevitra. Samy nanao izay ho afany ihany koa na ny candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena na amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ity andro farany amin'ny fampelezan-kevitra ity. Tamin'ny fomba samihafa no nanakatona ny candidat amin'ny fampelezan-keviny ary nandresena lahatra faram-pifidy. Taony ny safidy nanatanteraka famoriam-bahoaka, taony ny safidy nanatanteraka jiabe, misy ny nanatanteraka karnaval amin'ny teto-tanàna, taony nanatotosa fiara-misakafo ary tao ihany koa ny nanao fitaovam-pivavahana. Momba ny fifidianana filoham-pirenena manokana dia samy nanatanteraka famoriam-bahoaka koa ny candidat roa. Tetsy amin'ny tany malalaka Andotapenaka ny fampitona ny mpanohana ny candidat laharana fahatelo Hery Rajaonarymampianina raha toka teny amin'ny Coliseum Matsunjombe no namarana ny Dr Jean-Louis Robinson, candidat laharana fahatelo amin'ny telopolo amin'ny fampelezan-keviny. Famoriam-bahoaka izay samy goavana avokoa satria na dia andro fiasana aza ny androany 20 Desambra dia rakotr'olona avokoa na mitetsy amin'ny tany malalaka Andotapenaka na mitetsy amin'ny Coliseum Matsunjombe. Anisany nanasongadina ny andro farany amin'ny fampelezan-kevitra androany ny fisian'ny fikatsoan'ny famovozana indrindra tamin'ireo lalana mihazo ny toerana roa namarana ny candidat ho filoham-pirenena ny fampelezan-keviny.